Genesisy 7:30. Ny nanaovana an Josefa tao an-tranomaizina. Ary Josefa nentina nidina ho an'i Egipta, ary Potifara lehilahy Egiptianina tandapany Farao sady mpifely mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehova nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy. Ary hitan'ny tompony fa nombany Jehova izy ka izay rehetra nataony dia nambin'ny Jehova avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitito eo mason'ny tompony ka dia nanompo azy dia mitendreny ho mpikarakarany tao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakarany tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany dia nitahiany Jehova ny tranon'ilay Egiptianina noho ny amin'ny Josefa. Ary ny fitahiany Jehova nomba izay rehetra nananany na tao an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navelany ho andraikitry Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny haniko hohaniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony dia nanompo ny maso ny hijery an Josefa ka nanao hoe, avia andry amiko. Dia nandaa izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe, indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao, koa ataoko ahoana naonao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza rahavehivavy dia tsy nentina nanaiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjo ny rahavehivavy ka nanao hoe, avia andry amiko. Fa navelany Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Ary efa hitan'ny rahavehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra ny ala-trano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza tany hoe, indro efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika isangy atsika isika. Nanatonahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin'ny feo mahery aho, ary no nireny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa ny ala-trano. Dia napetra ny rahavehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy araka ireo teny ireo ka nanao hoe, nanatona ilay andevolahy Hebreo izay nentinao eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra eny ala-trano izy. Ary rehefa renin'ny tompony ny tenin'ny vadiny izay niteniny taminy ka nanao hoe, araka ireo teny ireo no nataon'ilay andevolahy tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompony Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoerany mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Nefa Jehova nomba ny Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fitia azy teo io maso ny mpitandrina ny tranomaizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitry Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina, azy izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakara na inona izay efa mby an-tanany, satria Jehova nomba ny Josefa, ary izay nataony dia nambiny Jehova.